Araka ny filazany tompon'andraikitra eo anivo ny Institut d'Observatoire de Géophysique d'Antananarivo eny Ambohidepona dia tao fandriana no nisy ny fohibeny ilay horohorontany nitranga ny aliny 13 metro iny. Nahatratra 5.4 teo amin'ny marifefy ny Richter nitanjaka ity fihetsehany tany ity raha ny filazan'ireo teknisianina. Mahatonga séisme raha eto amintsika dia tsisy afa-tsy ny fay. Mbola tsisy afaka manazava koatran'izay hoe vokatra na volcan, vokatra na zao hoe fa source séisme eto amintsika hatreto dia fay. Akaiky ny fandriana izy teo amin'ny 13 km sud-est teo dia tamin'ny naheno daholo ngamba antsika tamin'ny folo teo daholo ilay izy. Ny magnitude an'ilay izy 5.4 magnitude locale dia arakaraka ilay nanaovana kajy. Fa ny antsika magnitude locale dia 5.4 satria locale teto amintsika izy dia azagaga nareo raha ohatra hoe mahita valeur hafa zany. Raha ny nambarany teo anivon'ny yoga dia anisan'ny horohorontany azo lazaina fa matanjaka ity niseho ny alina alarobia teo ity raha oharina ny teto amintsika na dia tsy mbola ilay mafindrindra aza. Raha hoe mafindrindra ngamba tsy ino mafindrindra fa raha moyenne raha ohatra hoe zavatra mpiseho eto amintsika isan'andro dia azo lazaina fa mafimafy satria en général 4 midina daholo ny magnitude. Dia ity zao efa tafiakatra 5 mahery zany hoe efa normal hoe efa henontsika izy hoe efa mafy tsy dia mahazatra séisme tsy mahazatra zany. Raha eto amintsika aloha 5.4 zany mety efa possible mahatritra trano any ambanivohitra satria fantatrareo ihany structure trano eto amintsika. Dia io ndray miankina amin'ilay trano zany raha eto amintsika dia mety efa possible zany 5 fa raha any amin'ny toeran-kafa raha ohatra hoe any an-dafy zany satria zareo manaraka norme 5 zany tsisy dikany. Tsy azo fatarina meloa ny fitrangana horohorontany saingy misy ihany na izany aza ny kajikajy azo atao. Raha séisme eran-tany no atao kajy dia za sura mba tsy 128 zany raha mety mbola kely. Fa raha séisme eran-tany no atao tany saina be dia be misy isan'andro. Ny séisme tsy azo fatarina fa rehefa mitranga izy eo eno hoe zany misy. Fa statistika fotsiny mety afaka avoaka hoe isaky mety fa tsy tena hoe marina. Mety eo anatin'ny herintaona ohatra hoe misy séisme 7 ohatra amin'izao na ohatra izany fa tsy fantatra hoe revina tsy afaka miteny zany hoe séisme amin'izao na séisme amin'izao.